Ampifaliana indray no iarana aminao atao anatin'izao fandarana fantarony marina izao a. Androany sika dia resaka lohahevitra anankiray tena manan-danja izay tena hanova ny fiainanao raha ohatra hoe tena raisinao tsara ity lohahevitra ifampizarana androany ity a. Ka manasanao ny tena koa hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary izaran'ity fandarana ity ihany koa amin'ny namanao. Ny lohahevitra izay ifampizarana aminao androany dia hoe Jesosy no mahay manova anao. Jesosy no mahay manova anao. Midika izany fa ianao dia tsy mahay manova ny tenanao. Ny tena koa dia izaho dia tsy mahay manova ny tenako a, ianao dia tsy mahay manova ny tenanao a, ary tsy misy olombelona mahay manova ny tenany. Isika olombelona rehetrarehetra dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa nandova fiainana isika, dia io fiainana io dia fiainana fahotana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romana 5:12 any hoe fa tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona anankiray ao amin'izao tontolo izao izy. Ilay olona anankiray dia i Adama no nitondra ny fahotana ao amin'izao tontolo izao, ary tafiditra ao anatin'izay tsika sy ianao a. Izany hoe ny olona rehetra zany dia nandova an'izay fiainana izay antsoina hoe fahotana izay. Ary io fahotana io a dia fiainana izay manandevy ny olombelona. Ambaran'i Jesosy ao amin'ny Jona 5:5-7 hoe izay rehetra manota dia andevo ny ota. Izany hoe isika dia nandova fiainana izay manandevo atsika. Ary izay ny natiora atsika olombelona vao teraka ny zazakely anankiray zany vao teraka dia mandova an'izay natiora ny fahotana izay. Ary izay indrindra ilay tsy haintsika ho vaina. Tsy misy olona mahay manova ny tenany ho afaka amin'izay fahotana izay. Izay mahatonga antsika matetika hoe te hiala amina fahazaran-dratsy sika, te hiala amina toetra ratsy sika, na mety fomba fiteny zany na mety fifohana, na mety fisotroana, na mety fitenenan-dratsy na zavatra ratsy be dehibe izay tiantsika hialana, dia miezaka tsika miala amin'ny herin'ny tenantsika fa tsy mety afaka tsika ao anatin'izay. Dia matetika ny olona rehefa saiky ny voalohany taona dia miteny hoe amin'ity taona ity tena hiova amin'izay, fa mandeha ny herinandro vitsivitsy, mandeha ny volana vitsivitsy dia miverina amin'ilay natiora teo aloha ihany isika. Inona ny mahatonga an'izay? Satria izay mihitsy ny natiorantsika olombelona, isika dia tsy mahay manova ny tenantsika. Indraindray ary tsika efa tena tofoka amin'ilay toetrantsika, indraindray ary sika ihany dia efa tena leony amin'ny tenantsika. Ary izay tsy inona ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jeremia 7:17 dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe no mahova ny odiny va ny Etiopiana ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Hitanao arak'izany tenin'Andriamanitra izany hozy izy hoe no mahay manova ny odiny va hozy izy ny Etiopiana. Tsika mahafantatra ny Etiopiana. Ary mahay manova ny sorany koa ve hozy izy ny leoparda. Mahafantatra tsara ihany koa tsika ny leoparda, ilay biby misoratsoratra ireny fa mahay manova ny sorany ve ny leoparda. Fa raha izany dia mahay manova koa sika ny toetra ratsika. Arak'izay tenin'Andriamanitra teo izay hoe raha izany hozy izy dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Ka raha tsy mahay manova ny sorany ny leoparda dia tsy mahay miala amin'ny ratsy efa zatra nataontsika ihany koa isika. Izany hoe raha ny herintsika ihany, raha ny fahaizantsika ihany dia tsy mahay miala amin'izany isika, satria izany no natiorantsika. Ary izany indrindra no ny antony nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Raha tsy izany dia tsy nidina teto ambonin'ny tany Jesosy. Raha nahay nanova ny tenantsika ihany isika, raha nahay miala tamin'ny ratsy tamin'ny alalan'ny herin'ny tenantsika isika, dia tsy tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy. Fa satria tsy vitantsika izany, tsy vitantsika mahay manova ny tenantsika, tsy vitantsika miala amin'ny toetra ratsysika, tsy vitantsika mahay manova ny natiorantsika. Dia izany ny antony nahatongavan'i Jesosy. Ary ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jona 5:9-7 any hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha tena mitady fiovana ianao Jesosy ihany no mahay manova anao. Jesosy ihany no mahay manova an'ilay natiora ratsy, manala an'ilay zavatra ratsy any anatintsika, manala an'ilay fatorana sy ilay fanagejany fahotana any anatintsika. Amin'ny fotoana Jesosy tafiditra ny fiainan'olona anankiray zay vao manomboka miova ny natiorany olombelona iny. Ary ny fahagagana indrindra, fahagagana lehibe indrindra eto ambonin'ny tany dia ny fiovan'ny olona anankiray. Mazava ho azy fa Jesosy ihany no afaka manova olona anankiray. Hitanao ao anaty Baiboly misy tantarana lehilahy anankiray izay antsoina hoe Zakaiosy. Minao fa efa fantatra koa izay tantara izay.
io Zakaios io dia olona mpamory hetra, olona tia vola, olona mpanambaka olona tia tsolotra. Fa tamin'ny fotoana Jesosy tafiditra tao an-tranony, nandroso tao an-tranony, dia ny zavatra nitranga dia tena fahagagana lehibe satria io lehilahy tia vola io dia ozy izy niteneny hoe androany ozy izy izay vola rehetra nalaiko taman'olona tamin'ny tsirariny dia averiko avo efatreny. Zany hoe averiny 4 fois de plus zany ny vola izay nalainy taman'olona. Zavatra tsy possible zany raha hoe ny olona tia vola no izara vola avo efatreny amin'ny olona tsirairay. Fa tonga zany fiovany zany, trangy zany satria tafiditra tao an-tranony Jesosy. Ohatr'izany koa anaty Baiboly dia misy tantarana lehilahy anankiray izay antsoina hoe Saoly. Io Saoly io ilay niova ho Paoly apôstôly rehefa avy eo. Olona mpanenjika kristianina io, olona tena mpamono kristianina io, mpamono olona io lehilahy io. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy koa io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 izay tara izay dia niova ilay olona mpanenjika ny filazantsara no lasa mpitory filazantsara. Zavatra tsy possible koa zany. Raha tsy Jesosy niditra nitsehatra teo amin'ny fiainany dia tsy niova mihitsy izy. Ohatr'izany koa tsika ianao mbola mitohy foana ny tantara mandrakizao, tsy mijanona ao amin'ny tantaran'ny Paoly fa tian'Andriamanitra ho tohizana mandrakizao izany tantarany fiovany izany. Ianao koa dia afaka niova ianao raha miditra amin'ny fiainanao Jesosy. Tsy afaka niova mihitsy ianao raha tsy tafiditra ao anatin'ny fiainanao aloha Jesosy, raha tsy tafiditra ao anatin'ny fonao aloha Jesosy. Satria na dia tia hanova olona anankiray ary Jesosy fa tsy mbola tafiditra ao an-tranony, tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fony, tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fiainany fa mbola ity ivelany dia mbola tsy afaka manova ihany izy. Fa ny lakle ahafahan'izay fiovan'izao tonga amin'ny fiainanao dia mila ianao mampandroso an'i Jesosy ao amin'ny fiainanao. Mila ianao mandray an'i Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao manokana. Rehefa tafiditra eo amin'ny fiainanao Jesosy, rehefa tafiditra ao anatin'ny fonao Jesosy, izay vao manomboka miova ianao. Atsaharo ny miezaka miova amin'ny alalan'ny herinao mandrakariva fa ho reraka ianao. Atsaharo ny miady amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny herin'ny tenanao fa tsy ho vitanao zany. Fa hampandrosoy amin'ny fiainanao fotsiny Jesosy, ampidiro ao anatin'ny fonao fotsiny Jesosy, meo alalana izy hanovanao dia hitanao fa tsy miady amin'ny fahotana intsony ianao fa resinao io rehefa ao anatinao Jesosy. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Ankasitrano ianao nanaraka hatramin'ny farany, mirary soa dia samy tahin'i Jesosy daholo.